mbola faly foana koa ijoro eto mbola hoe ame voninahitra ny anaran'i Jesosy raha mahitinareo tena mandeha tsara zao tena teraina Jesosy fa nazaho koa raha taony gaga ao anatin'le izy be dia be ny témoin eto nahita nandefa fangataham-bavaka hoe eto am-bavaka fa tena manakitsako manaintaina tsy tantoko mihitsy ny tongotro ny talonako amin'ny faladiako. Tsy haiko hoe tonga ho azy comme ça le izy, tsy haiko hoe inona ny tena antony le izy fa tena tonga dia nanaintaina be le izy. Dia be dia be nahita riza moa zany nahita voalohany tena nandringa tsy afaka nandeha. Tsy afaka mite atany kory ty tongotro ty ohatr'izao zany fa tena namijoro ohatr'izao ary dia manao ohatr'izao zany. Dia rehefa mandeha moa zany za dia manao ohatr'izao. Dia tamin'ny zoma le nangataka niny fangataham-bavaka iny tamin'ny lakamisy nangataka ny fangataham-bavaka iny dia lakamisy alina ifo zoma dia tamin'ny lakamisy alina le tsy natory mihitsy dia zoma tsy afaka nandeha mihitsy ny tontolo andro tena tsy afaka nandeha nefa mbola nakany ampiasana ihany satria tsy maintsy ohatrany hoe forcen'le ramatoa kely akolaka zany dia tsy maintsy nandeha ihany zany. Dia mandringa tsy afaka mandringa manakitsako manaintaina be ny tongotro eny an-dalana eny amin'ny train mandeha tontolo andro tontolo zoma tontolo. Dia en fait ny tao anatin'le izy nampianaran'i Jesosy handray hiaina le vérité. En fait ny tenin'Andriamanitra zany efa miteny hoe ny diakapoka tamin'i Jesosy nefa nanasitranana ohatran'le nitenen'ny tatie ary teo hoe ho antsika zanak'Andriamanitra la maladie n'existe plus. Tsy tokony izy tsony ny aretina ho antsika tsy hoe tsy tokony izy tsy tokony izy tsony ny aretina amintsika fa mifandraisantsika an'le vérité zany no ampianarin'Andriamanitra antsika hoe manahoana ny attitude antsika fa andraisantsika an'le vérité tenen'Andriamanitra izay. Dia en fait tao anatin'izay nianatra nandray an'izay famarinana izay dia raisiko le vavaka ataonareo zany hoe tononona fanasitranana dia efa fatako le izy hoe amen oui marina zany fa ny fanasitranana efa vita zany efa sitrany le marary zany marary fa ny fantatro ny famarinana hoe za efa sitrana efa sitrana efa ela il y a 2000 ans ny vatako manontolo efa miaina fanasitranana divine fa ny zavatra anidiko ty any satana antsika ohatrany intimidentsika ao anatin'le douleur dia ohatrany hoe nateny voamay ateny be mihitsy le douleur dia le fanaintainana dia ohatrany tiany foana ho adintsika izay vérité izay nefa Jesosy tiantsika hifantoka amin'le vérité na dia marary manaintaina be ary zany teny an-dalana dia tiany Jesosy tsika hifantoka hoe inona le vérité efa sitrany ianao fa Satana tiany angalarina izay fifatohanao amin'izay vérité izay dia ataony fifatohanao makany amin'le douleur hoe marary dia ohatrany indraindray ianao ohatrany adininao indraindray ianao ohatrany hoe se douter hoe ny finoko ve tsy ampy matova tsy mety sitrana tsy mety ampy ve zany finoko zany sa tsy mety ampy ve ny finoan'ny olona mivavaka ao anahy sa ahoana fa en fait nianatra an'le fandraisana an'le vérité atao anatin'le izy dia tena zavatra mahagaga maly ariva ny tany amin'ny pasteur moa zany zay nanolotra fandaharana dia zareo koa mbola témoin fa mbola nandringa maly ariva ankeo maraina koa nakaty mbola somary nandrindringa kely fa efa nisy efa me clair zany atao anatiko amin'ny fandraisako amin'le famarinana fa tena fahagagana nraisiko teo koa le nizarain'ny pasteur mirindra teo niainako hoe ao anatin'ny fifaliana ianao adinonao daholo ny mety douleur sy zavatra rehetrarehetra fa mijoiry ianao anatin'le fifaliana mijoiry ianao anatin'le vérité an'Andriamanitra hoe inona famarinana dia tena ny faly atao anatin'le présence teo fa adinoko le douleur dia tena voninahitra an'Andriamanitra fa mitory fon'Andriamanitra hoe hitanao fa rehefa mifaly ianao dia tsy hita le izy fa tena nanjavana tena hoe tao anatin'le fifaliana zany tena hoe nisitraka tena hoe zay faly za akafy hitanareo akafy an'le fanatrehanao akafy tena ao anatin'ny fifaliana dia zay ke tian'Andriamanitra foana hifatohantsika sy hitondrany antsika malgré hoe mety douleur tena hoe intense fa rehefa tena hoe mifantoka amin'le fifaliana ianao mifantoka amin'le vérité ianao hoe efa sitrana ianao efa ela be dia tena apory fon'Andriamanitra hoe hitanao fa tsisy koriny hitanao fa laingany Satana le aretina hitanao fa laingany maladie
amen. Dia zao mandeha tsara dia tena voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Alléluia.